Dingana maro no arahana halavirary fanondranana vokatra tsoina ny ivelany. Araka izany dia niroso tamin'ny fanavaozana sy fankatoavana ireo fitaovana ampiasainy ASH na autorité sanitaire halieutique nandritra ny atrikasa no tanterahana tamanakary ny 12 hatramin'ny 20 febroary 2020 sy 2020 lasa teo. Anisan'izany ny fametrahana rafitra ara-tserasera tambazotra iarovana ireo tahirikevitra eo anivon'ny ASH. Maromaro note de service io avoaka ao aorianan'ity atrikasa ity. Izay ho lasa fitaovana entina miasa amin'ny fanatsarana amin'ny ankapobeny ny fomba fiasa. Ary indrindra entina hanatsarana ny fifandraisana. Dia ao koa ny note de service mety akasika indrindra ny fanamafisana ireo paika entina miady amin'ny Covid-19. Napetraky ny ASH zany zao tamin'ity atrikasa ity ny fanatsarana ny fifandraisana. Ao anatin'izany fanatsarana ny fifandraisana zany dia hapetraka ao anatin'ny fotoana fohy ny réseau intranet. Dia ao koa ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny maha-olombelona ary ny fanatsarana ny ireo fitaovana entina miasa. Nandritra ny atrikasa zany dia samy namoaka ireo service tsirairay avy ato amin'ny ASH ny fitaovana entina miasa izay ny arahana napaka fa ho lasa fitaovana ampiasaina mandritra ny taona ary mandritra ny asan'ny ASH ray manontolo. Dia misy zany ireo izay fitaovana izay efa azo lazaina eo lasan'ny toetrandro, misy ireo fanatsarana natao miankina amin'ny lalàna izay vaovao nivoaka tato amin'ny ray roa taona lasa zay. Nodinihina ihany koa ireo fepetra fandraiketana ireo orinasa mpanondrana ny Chine sy fanzohina ireo tsy fanarahana ny fenitra hitantaratra tamin'ny fitsidihana nataon'ireo mpanara-maso ara-pahasalamana ary momba ireo atontan-taratasy fangatahana sy fangatoavana ara-pahasalamana. Tena nisy fiantraikany tokoa tamin'ny asan'ny ASH amin'ny ankapobeny ny Covid-19 ary indrindra moa zany nisy fiantraikany tamin'ireo mpanondrana. Ny antony dia tapaka ohatra ny sambo mpitatitra, teo koa ohatra ny ireo mpiasa izay niditra quarantaine dia lasa tsy afaka niasa, teo ihany koa ireo mpandray ny entana ny andafy mihitsy no lasa manao fitiliana manokana ny entana izay raisiny amin'ny Covid-19 ka hanika lasa ny tombo ny singa ho tiliana amin'ireny entana ondrana ireny. Anisan'izany ohatra ny entana ondrana makany Chine izay rehefa tonga any dia tsidihan'zareo, tilian'zareo hoe mitondra otrikaretina Covid-19 ve satria ny carton na ny conteneur. Noho izany zany dia lasa miampy zany ho an'ny opérateur ny asa hitiliana ireo mpiasa mba tsy hitondra ny otrikaretina. Raha vadika ho maro-bola ny certification nataon'ny ASH dia teo amin'ny 528 milliards d'ariary teo. Izany hoe misy apahany amin'ny vola io zany niditra tamin'ny kitapo-bolam-panjakana izay noho ny certification nataon'ny ASH. Tanjon'ny ASH ny ho fitaratra trano eo amin'ny lafin'ny fanaraha-maso ara-pahasalamana amin'ireo vokatra an-dranomasina eto Madagasikara. Ary misy ohatra ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny DOM sy ny gouvernemanta ny tompona andraikitra tamin'ny fahatokisana sy ny mbola hitohizan'ny asa. Mankasitraka ihany koa ireo manam-pahefana avy ao amin'ny faritra Vatovaafito Vonahany noho ny fandraisany na hatotozany ny atrikasa iny.